ny radio firmanio anao amin'ny tia laity indray azy ny fizarana fahatelo amin'ilay antia tantarana mpitonana lohateny hoe Ivola sanganasany Simone Menjanary. Ireo anome aina ny tantara i Angeline Mampitony, Oscar, Yancha, Lalaina niaraka tamin'ny Boaz, Jona, Odilon ary ny mpanoratra. Nandrindra sy nandray ny feo Odilon Rafalmanana, tompona ndraikitra sy mpanatotosa Simone Menjanary. Fa tsy le professeur ve tia janony taxi ty? Tena izy iny. Fa ino ary ny anton'izao? Fa taiza foana anao raha agnaty ny zao vao tonga. Animba amin'ny asako mihitsy ianao a. Tratry ny tsy fidy natoko. Tsy hainaiky ny ampanaovina ho asa toy izao tsony amin'ny sisa. Ianao indray no miseho miakatra. Nefa ny fitaintainako aminao azy efa hamono amin'ny tsangana. Everinao fa moramora ny azo ara ohatra misy mahatratra sy malala hoe tsy ato ianao. Tena tratra ny tsy azo anoarana e. Voatery ny afona mihitsy aloha. Saitra tratra zay. Le namanareo koa zany tena bandy fadika aby. Saitra izandray izany ovinonjalako. Rehefa vita ny asa nataonay. Fa inona koa ny dikan'izany? Ka navoaka ovinona mihitsy angamba fa tsy hiaraka amindrala zany raha fahalalako azy. So ihany aloha nisy an'ity basy menao aty fa ratsy zany dia tena matindrala. Midira ty aloha sao misy mahita eto. Aisaka alina no nalefa dia raha iandro sy tapony vao miverina ty. Zaranao aza mba tafaverina ako. Nifatinao sao tonga teo tamin'ny lahady amangy anao dia tsy nahatratranao. Zany ve? Dia ahoana ho ianao? Tsy maintsy namoron-danga hoe nisy asa nataonareo tany tsy afaha. Ay, tsara zany ka. Tena reraka loatra kosa aloha e. Avelao ambaka aina kely. Dia aiza izao ny anjaranao? Anontany ho andreny namanareo fa tena tia mamely reny a. Le ranga ty tena efa ho lasa tana mihitsy. Midira makany aloha fa ho hita ihany tony. Eny ary tompoko, ho hiteotsika tokoa ny toiny. Inona no tianao lazaina amin'izany? Fataro e, taoko ianao no naniraka. Tena tsy mazava amiko mihitsy izao fanjavona ny zanako izao a. Ahoana no anjavona fotsiny eo ny zanako? Ary tena afony androm-piainako aza ny tsy fahatako ny zanako ry Tovanina. Tena marina. Ka ianao aneny teto hoe ianao no nanao kitotoan'ny fitezana azy. Tsy marina izany ry Tovanina. Ahoana moa no asahiana ho andao azy rery tato an-tokotany? Zany ve dia tsy tandrevaka aminao e? Mbola tsy milady aminao alalatiana fa zazany rahantsika namboatra iny tandremo. Ka hoe verinao fa namidiko indray izany ny zanako. Asa, aiza ho nafantarako an'izany? Efa tsy rariny koa izany ry Tovanina. Mangina anao fa tsy ilaiko manohy intsony e. Sady mbola iantsolo aza zao. Allô? Ahoana Ramsea? Anahoana ihany? Efa tafaverina nga le njah professeur? Ie, efa tafaverina omaly izy. Fa ahoana e? Ohatrany misy zavatra mampanahy ahy fa tsy zany. Mampanahy ahoana? Nanjavona tsy hita ny zanako a. Ka inona ny ifandraisan'ny zany? Ka sao dia ny zanako nalainy jalahy. Ba hevitra tsy mitombona koa zany misy Tovanina. Inona no ilazanao fa tsy mitombona e? Inona zany no nahatarany fahatongavan'ny Lery? Raha ny fanazavany dia tao hoe saika tratra ry zalahy. Iza ary izany miresaka amin'ny Tovanina izany? Ary ohatra miresaka hafahafa nery zareo izany e. Andraso hoe hoenoko avy eto. Zao a? Antanio tsara izay nalehan'ny zalahy. Somba ny zanako no nataony zalakidina-pinina any. Raha ny filazany tamiko aloha dia tsy zany mihitsy e. Enjana be ane io professeur io fa so mijery azy ao am-ponja ao ianao dia hoe malefaka io. Hatreto aloha tsy dia tazako zany. Zany ary izy navoaka efa ora ihany sy tapany vao tafaverina. Dia ahoana izany? Tena miresaka ny mahery mihitsy ry zareo izany raha ny fahenoko azy a. Fa iza ary izany miresaka amin'ny Tovanina izany? Misy zavatra fena mihitsy ve ny momba ny mahery e? Izay fa aleo mihitsy aloha miona rehefa avy eo. Tsy milamina amin'izany mihitsy ny saiko. Sady antanio sady adio tsara mihitsy ny antony nahatarany Lery e. Mino aho fa Lery navita nangalatra ny zanako. Iny ary fanontaniako izy rehefa avy eo. Ie dia mihaona sika any amin'ilay toerana mahazatra amin'ny 4 tolakandro. Inona re no ataoko e? Tena misy zavatra hafa iarany amin'ny olo-kafa mihitsy raha izany a. Aleo moa diako tsy fantatra aloha. Fa iza le olona andresaka taminao teo? Mpiara-miasa amiko. Dia inona no ataontsika ry Tovanina? Iandro fotsiny vokatra ny fitadiavana ataon'ny mpitandro filaminana ve? Ka afaka hanao inona mihoatra an'izany anefa sika?
sao mba misy namanao afaka hanampy antsika any ry Tovany? Efa betsaka ny natsoky sy manampy antsika any. Amin'ny efatra ary zao mbola misy namako nasaiko nanao renseignement any. Ataovy leto izay fomba rehetra mba ahitana azy angana. Raha nananahery anao an'izany ve ahy tsy efa nataoko zany e. Izay aloha fandeha asa efa mirora sasany zao. Tena ho araiky ty. Ataoko izany olona miona aminy amin'ny efatra izany. Dia natolotra tondray azy ny fizarana fahatelo tamin'ilay andia tantara nampitonana ny lohateny hoe Ivola, sanganasany Simon Menjanahary. Ireo olona miaina ny tantara: Oscar, Lalaine, Yanj, Angeline, Mampitony, miaraka tamin'ny Boaz, Jonah, Odilon ary ny mpanoratra. Nandray sy nandrindra ny feo Odilon Ravalomanana, nanatotosa Simon Menjanahary. Amerina loto zao ny fizarana faefatra. Tantara lototsay ny ekipa ny Radio Filmania Ambosta.